Alléluia. Dia faly miarahaba antsika rehetra indray a tonga eto amin'ity fotoana ity androany a dia miarahaba antsika koa izay manaraka mivantana amin'ny alalan'ny Facebook a sy ny YouTube amin'izao fotoana izao a anatin'ity fotoana izay ahafahantsika miaraka midera mankalaza ny tompo a mandreny tenin'Andriamanitra satria fantatro hoe ary misaotra ny tompo koa ny amin'ny fahatongavan'ny lalahy Eugene eto androany a afaka hitondra tenin'Andriamanitra indray androany a ary tena fahasoavana fitahiana ho an'ny fiangonana ho antsika rehetra izay manatrika koa any amin'ny toerana izay misy antsika tsirairay avy any a dia hitantsika manokana ny tompo a ary mihena hoe fotoana anankiray izay hamangin'Andriamanitra antsika tsirairay avy a fotoana iray izay ampahirezan'ny tompo antsika indray ty fotoana androany ity a fotoana iray izay ahafahan'Andriamanitra indray a mitondra tena hoe kasika manokana eo amin'ny fiainantsika doantsika hitsangana dia hivavaka dia ametraka n'ity fotoana ty am-pelantanan'Andriamanitra indray androany a satria fantatro hoe izy ihany nomena voninahitra izy no asandratra amin'ity fotoana androany ity a Alleluia. Raha eo mankasitraka anao izahay a misaotra ny amin'ny fahasoavanao Andriamanitra misaotra ny amin'ny alehibe ny fitiavanao anay a raha mbola afaka indray izay androany a miditra eo amin'ny fanatrianao Andriamanitra rainay misaotra tompo satria fantatray fa ianao no manokatra n'ity fotoana androany ity ianao no manome an'izao andro izao izay tena fantatray hoe andro tsara tokoa tompo ahafahanay manompo anao ahafahanay midera anao ahafahanay mankalaza anao ahafahanay manandatra ny anaranao raha eo tena aoka ianao anatrika feno an'izao fotoana izao a aoka ianao tena hiasa feno ao anatin'ity fotoana androany ity a izay fantatray tokoa Andriamanitra ray fa ianao nefa mialolalana eto amin'ity toeran'ity androany ny fanahinao no mambomby eto androany a dia vangu manokana izay Jesosy a naiza naiza mety toerana misy anena eto amin'ity toeran'ity izay na manjoy an'izao fotoana izao a dia tena matoky izay Jesosy fa ianao nikasika indray androany ianao ny aneho ny voninahitra manokana indray androany ianao ny asa feno indray androany amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy avy any Nazareta Alleluia makasitraka tompo Alleluia amen dia tsika tiaka mafy an'Andriamanitra Alleluia ndao hidera azy androany amen ndao akalaza azy androany a ndao anandratra azy androany satria mendrika ho azy ny fiderana Alleluia Sandratriana Sandratrunianarana Tesoa Sandratriana Sandratrunianarana Tesoa Sandratriana
Soa Santa Triana, Santa Tuniana, Soa Santa Triana, Santa Tuniana.
Makasitraka anao izahay, deranao izahay amin'ity hariva ity. Dia raha izy androany dia ankalazao izy, mendrika ho azy ny fiderana sy ny fankalazana rehetra. Tonga eto zao sy anao androany anatra fanatim-piderana ho an'ny tompo ary iankohaka manoloana izany fahalebiazana izany. Alleluia, masina tokoa ianao tompo. Mendrika ho anao tompo ny fiderana izay asandratray amin'ity fotoana androany ity. Misandrata indray ianao, oka tena hoentika ny voninahitra ao zao fotoana izao Jesosy. Alleluia, fa tsara ianao tompo, mendrika ny fankalazana ianao Jesosy io. Alleluia. Shede mende kaba baba ya shera bayendere adabaka yandere. Alleluia. Ribada sheba yande koroba sata ya baba bayandere arababa. Alleluia. Makasi chakatupo. Alleluia.
kely quand ouvert, nous peut proclamer grandeur, dis-toi la gloire des saints, dis-toi la Etony voninahitry'Andriamanitra. Alleluia. Ndao hidera ny anarany androany. Sokafo ny vavanao dia derao ny anaran'i Jesosy androany. Mendrika ho azy zany fiderana izany. Mendrika ho azy zany fankalazana izany. Alleluia. Alleluia. Mankalaza anao zay tompoko. Manandratra ny anaranao zay. Manome voninahitra ny anaranao zay Jesosy io. Ilay anarana ambony anarana rehetra. Ilay anarana andolian'ny lohalika rehetra Jesosy io. Alleluia. Tonga miankohaka eo atombotrao zay androany. Tonga manambara ny fahatsaranao zay androany. Tonga manambara ny fahalebiazanao zay androany. Matatray fa manatrika eto ianao amin'ity hariva ity. Eto ny fanatrehanao Tompo. Amiasa eto anivinay ianao Jesosy a. Mankalaza anao izay, mideranao izay. Oh halleluja. Oh riarabashi arabayandere arabayashiri arabandere arabandere. Halleluja. Eto ianao Jesosy a. Eto ny fanatrehanao. Halleluja.
Alléluia. Et tu es Antoine. Makasitraka anao zay Jesosy. Matatray fa eto ianao Jesosy ary. Teninao nefa manambara an'izany hoe misy sorona telo mivory aminaranao dia eo afovoany ianao manatrika an'izany fotoana izany. Zay ny fahazonantoka ty anatinay Jesosy a. Zay ny fahazonantoka ty anatinay androany. Tsy mivorivory fahatany fotsiny zay eto androany. Fa ianao no mikasika nizaniza Tompo. Manatrika an'izao fotoana izao. Fantatray fa miasa ianao Jesosy a. Mikasika ianao Jesosy a. Alleluia. Alleluia. No tena iankohaka tanteraka manoloana izany falebiazany Jesosy zany androany. Yaraba yande baraseri yaraba baba. Fa eto izy androany. Izy no metsika voninahitra eto amin'ity toerana ity. Izy no asandratsika eto androany. Le anarana mahery, le anarana feno voninahitra, le anarana ambony ny anarana rehetra, dia ny anarana Jesosy zany. Dia ankohaka manoloana izany anarana zany sika androany. Ny amintsika rehetra, ny momba antsika rehetra. Alleluia Jesosy o. Eto ianao manatrika anay. Oh, alleluia.
ny feonao androany, asandrato ny vavakao androany, antsoa izy androany. Yarabayande kelerosa yarababa Jesús yo manatriketry anao. Oh alleluia, oh alleluia. Mankasitraka sady misaotra sady Jesosy aho ny amin'ny zavatra rehetra ataonao eto anivona isainy amin'ny toerana zay manaraka mandray anahy amin'izao fotoana izao Tompo. Fa ny fanatrehanao Tompo Andriamanitra ray efa tsapany tsiraray avy na aiza aminay aiza misy azy amin'izao fotoana izao. Mankasitraka anao zay Jesosy aho. Tena fantatreto koa Jesosy hoe manome fotoana ho anay ianao dia fotoana tahaka an'izao ahafahanay miankohaka eo anatrehanao, ahafahanay manome voninahitra anao, ahafahanay manandratra anao, ahafahanay mankalaza ny anara masinao. Alleluia, alleluia. Misaotra Jesosy eo fa midiovinao vidinao tamin'ny ranao izay Jesosy aho, dia afaka mankalaza anao izay amin'ity hariva ity, afaka manandratra anao, afaka midera anao. Alleluia, oh alleluia, alleluia. Misaotra Jesosy eo, misaotra Tompo. Saint Seigneur. Alléluia. It's all kind of
Manome voninahitra anao zay Jesosy io, satria masina ianao, masina ianao, masina ianao. Alléluia. Na miankohaka tanteraka manoloana zany fahamasinanao zany, miankohaka manoloana izany fahalebiazanao, ny fahamasinanao Jesosy io. Alléluia. Galasana bavy manoloana le Andriamanitra masina isika amin'ity hariva ity. Le Andriamanitra zay teo amin'ny fiandrianana no midina manatrika antsika amin'izao fotoana izao. Le Andriamanitra zay avo indrindra no midina, mietry midina manatrika isika sy anao amin'ity hariva ity. Alléluia. Ary mbola nomeny fahasoavana tsika afaka miditra eo amin'ny fanatrehany amin'izao hariva izao. Izy no asandratsika androany, izy no teraitsika androany, izy no metintsika voninahitra androany. Oh Jesosy io, tena misaotra Tompo, misaotra anao zay Tompo. Fa fantatray tokoa Andriamanitra ray tao anatin'ny Isaia rehefa niantso an'i Isaia ianao, natsapany tena fahalotony ny tany Andriamanitra ray, satria manoloana le Andriamanitra masina izy. Tena tsy mendrika tokoa Jesosy a, fa androany zay tena menao an'izany fahasoavana zany, dia afaka midera anao, zay afaka mankalaza anao izahay. Ary ny teninao milaza fa manatona seza fandriana ny fahasoavana amin'ny fahasahina ozy ny teninao. Ny tonga eto anatrianao zay androany Jesosy a, dia matoky fa eto ianao, ary eto ianao tena hiasa eo anivinay, eto ianao hiteny any anatinay, eto ianao Tompo amelombelona indray, kasika manokana indray. Alléluia. Saotra Tompo, voninahitra dia eo anao reriany, fankasitrana dia eo anao reriany, ny fanandratana ambony indrindra dia eo anao reriany. Alléluia. Tsy haiko ianao raha lasana bavy amin'ity hariva ity, fa sokafo ny fonao ianao ka tena entanetana ianao androany, satria fantatra fa Andriamanitra no manatrika an'izao fotoana izao, ary izy no miasa, izy no miteny androany. Makasitraka Tompo, voninahitra dia eo anao reriany, fiderana dia eo anao reriany, fankasitrana dia eo anao reriany. Alléluia. Lô tsika tiaka mafy an'Andriamanitra. Alléluia. Amen. Alléluia. Utandreraka zany ha? Alléluia. Ya tsara ny Tompo ha. Misaotra ny Tompony amin'ny androany, ary miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ary miaraba ihany koa manokana i rahalahy Eugene izay nasaina ary nanaiky namaly fanasana. Tonga soa rahalahy. Ya faly mandray anao rahalahy, tsy hoe vahiny anao akory, marina hoe voasambany no tonga aty Madagasikara, fa razoko lazaina angamba hoe nifindra efitra fotsiny. Ya dia somary lasa dia lasa ny fotoana, dia andetsika hanasan'ny rahalahy Eugene hitondra ny hafatra izay napetraky ny Tompo ao anatin'ny fondry. Mandroso rahalahy. Sens-toi libre mon frère.
Bonjour mes frères et sœurs. Miarabantsika rehetra raha lasianabavy a. Vraiment, je suis dans la joie d'être parmi vous cet après-midi. Tena faly amin'ny foko rehetra miaraka aminareo amin'ity tolakandro ity a. Et je réalise combien l'amour de Dieu est si grand. Ary tena tsapako fa tena lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra. Et je veux vous encourager cet après-midi Ary tia pahery anareo amin'ity tolakandro ity. à ne pas oublier, Ouais. à ne pas oublier là où on a été. Ny toerana izay niaviantsika sy niaingantsika zany loharan'ny poirantsika. Et comment la grâce de Dieu nous a emmenés là où nous sommes aujourd'hui. Taiza nisy antsika fahiny a fa ny fahasoavan'Andriamanitra nitarika antsika amin'izao misy antsika zao ankehitriny. Jésus est fidèle. Tena mahatoky Jesosy. Il bâtit son église. Izy no manorina ny fiangonany. Et son église, ce n'est pas des bâtiments comme on voit. Ary ny fiangonana dia tsy zao trano voarafitra Mais hitantsika zao. son église, c'est nous, le peuple de Dieu. Fa ny fiangonany a dia itsika izay vahoaka an'Andriamanitra. Est-ce que vous réalisez que c'est Dieu qui nous a choisis? Nareo hoe tonga saina hoe Andriamanitra no nifidy antsika. Amen. Amen. Ce n'est pas juste une petite église ici à Tananarivo. Tananarive, Io zany tsy hoe fiangonana fotsiny hoe miorina eto Antananarivo a. mais nous formons partie d'une famille de Dieu. Fa isika dia voarafitra ao anatina ankonan'Andriamanitra iray. Une grande famille. Ankonana lehibe zany. Et cet après-midi, Ary amin'ity tolakandro ity vraiment, je suis dans la joie d'être parmi vous. dia tena faly a miaraka aminareo eto a. Et j'emmène les salutations de l'église de Île Maurice. Dia mitondra ny fiaraban'ny fiangonana ao Anosy Maurice aho. Et le frère là-bas, ils m'ont envoyé ici. Ary ny rahalahy-tany moa no naniraka ao aty aminareo. L'équipe de frère Mickey et les anciens là-bas. Ny ekipan-dralahy Miki miaraka amin'ireo a olona rehetra any a. Donc dans mon cœur, je réalise combien il y a cette responsabilité d'être envoyé par le Seigneur. Noho izany ao am-poko a dia tena tsapako hoe manahoana ny alehibehan'ny andraikitra ny hoe zany hoe amin'ny maha hoe olona iran'ny tompo azy zany. Je ne suis pas là pour juste partager mes idées, Za zany tsy tonga eto hizara ny hevitro manokana fotsiny, mais je réalise que c'est le Seigneur lui-même qui veut bâtir son église. fa tena tonga saina mihitsy hoe ny tompo izy tenany mihitsy any te hanorina ny Et fiangonana. encore une fois, je veux vous rappeler Ary a mbola veriko any a tiako ampatsihivina anareo a que nous sommes ici par la grâce de Dieu. fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra mahatonga Nous antsika sommes eto. sauvés par la grâce de Dieu. Voavonjy isika noho ny Vous fahasoavan'Andriamanitra. savez, dans une équipe, Hitanareo anatin'ny ekipa anankiray a. on choisit, allons dire, une équipe de basket. Ndao raha isika hoe ekipa nampanao basket ohatra. On va choisir ceux qui vont être dans l'équipe. Dia safidina ireo olona izay handrafitra an'ilay ekipa. Si c'est moi le capitaine, Raha ohatra ka zany kapiteny a, je ne veux pas choisir des hommes courts. dia raha za zao ny kapiteny a dia tsy mba hifidy olona fohy mihitsy Ah a. oui? Je veux choisir des hommes qui sont grands Fa lehilahy olona lava ny fidiko parce que je vais gagner. satria za te handresy. Mais Dieu, Fa Andriamanitra dans sa sagesse, ao amin'ny fahendreny il m'a choisi, mifidy ahy izy, il vous a choisi, mifidy anareo izy afin qu'on peut être dans une seule équipe. mba hatonga antsika handrafitra ekipa anankiray. Et c'est lui qui connaît qu'est-ce qu'il veut faire avec nos vies. Ary izy no mahafantatra izay tokony ataony ao amin'ny fiainantsika. Et je vous dis, c'est vraiment une grâce Ary lazaiko aminareo tena fahasoavana tokoa d'être choisi par le Seigneur. ny hoe fidian'Andriamanitra izany. C'est ça on doit jamais oublier. Zany zavatra tahaka izany tokony tsy ho adintsika C'est mandrakizay. ça qui doit rester toujours devant nous. Zany tokony toetra mandrakariva eo anoloantsika. Même dans les moments très très difficiles. Ny enina dia anatin'ireo fotoana tena sarotra aza Il ne faut jamais oublier dia aoka tsy adintsika mihitsy que Jésus fa Jesosy a mis sa main sur ma vie. dia efa nametraka ny tanany teo amin'ny Il m'a fiainako. choisi. Nifidy ahy izy a noho ny fitiavany a. Ce n'est pas les choses que j'ai fait Tsy hoe qui noho ny m'emmènent d'être ici aujourd'hui. tsy noho ny zava-bitako akory na ny ezaky ny tenako manokana no mahatonga eto ankehitriny.
mais c'est seulement sa grâce. fa noho ny fahasoavany rery ihany. Donc nous sommes dans une famille cet après-midi. Noho izany tsika dia ao anatina ankonana iray ao amin'ity tolakandro Et ity. je sais qu'on a déjà, allons dire, commencé à prêcher, Ary efa nanomboka nytory-teny moa isika, mais moi je veux chanter. fa za mbola te hira Je ihany. veux juste un chant qui vient au cœur cet après-midi. Misy hira tonga atao poko amin'ity tolakandro ity a, Par ta grâce, je suis sauvé. hoe noho ny fahasoavanao a dia novonjenao. Et c'est vraiment une vérité dans mon cœur. Ary tena famarinana ao am-poko zany hira zany. Et mon frère, est-ce que je peux utiliser? Afaka mampiasa ny gitaranao ve aho rahalahy? Allez mon frère. Mba entiko isaorana ny tompo fotsiny zany, amen. Si ce n'était pas ta grâce, Seigneur, où serais-je? Si ce n'était ta miséricorde, où serais-je? Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Si ce n'était ta miséricorde, où serais par ta grâce, je suis sauvé par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta grâce, je tiens. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Merci Seigneur pour ta grâce. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Chaque jour de ma vie, je te louerai. Par ta grâce, je suis ce que je suis. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc pour moi, mes frères et sœurs,
noho izany ho ara lasianabavy Tout ce que le Seigneur m'a donné, ny zavatra rehetra nomeny tompo ahy a c'est pour son Église. dia ho an'ny fiangonana zany. Tout ce que le Seigneur vous a donné, Ny zavatra rehetra nomeny tompo anareo a c'est pour l'Église. dia aoka omenareo an'ny fiangonana, Il faut- atolotra ho an'ny Il ne faut fiangonana. pas garder nos vies, Aza miazona ny fiainantsika mais il faut réaliser que nos vies, c'est pour la gloire du Seigneur. fa mila tonga saintsika hoe ny fiainantsika dia Il ho veut an'ny nous tompo a, ho an'ny voninahitry ny tompo a. Excuse. Il veut nous travailler. Te hiasa ao anatintsika izy a, Il veut faire cette œuvre en nous te hanao an'izay asa lala izay ao amintsika izy a, afin qu'on peut devenir efficace pour lui. mba ahatonga antsika hisy fetraikany ho azy. On n'est pas juste des hommes et des femmes qui viennent à l'église. Tsy tokony ho tonga lehilahy sy vehivavy isika izay tonga eo amin'ny fiangonana fotsiny a, À l'église, ça veut dire dans ce bâtiment. na hoe tonga ao am-piangonana zany dia midika hoe tonga ao anatina trano anankiray. Mais combien on doit être les hommes et les femmes qui sont dans la main du Seigneur? Fa isika tokony ho tonga lehilahy sy vehivavy a eo am-pelantanan'ny tompo a, Les hommes et les femmes qui sont obéissants à la parole de Dieu. lehilahy sy vehivavy a izay makatony tenin'Andriamanitra. Sinon, on ne va pas être efficace pour le Seigneur. Raha tsy zany a dia tsy ahomby ho an'ny tompo isika. Si on ne permet pas le Seigneur à faire cette œuvre en nous, Raha vao tsy mamela ny tompo isika hanao an'izay asa ao anatintsika, c'est une chose de parler concernant la croix de Jésus-Christ. zavatra anankiray ny hoe miresaka mba ny hazo fijalian'i Mais Jesosy, cette croix a besoin de nous travailler, fa io hazo fijaliana io mila miasa ao anatintsika, nous transformer. manova antsika. Et mes frères et sœurs, de mettre notre espérance dans le Seigneur. Ary raha lasianabavy a ny ametrahantsika ny fanantenantsika ao amin'ny tompo, Car c'est lui qui a commencé cette œuvre en nous satria izy no nanomboka an'izay asa izay tao anatsika, et il veut terminer cette œuvre. ary izy mbola te hamarana an'izany asa izany. Mais c'est à nous Fa de anjarantsika permettre le Seigneur no mamela ny tompo, à faire son œuvre en nous. amela ny tompo hanao ny asany ao anatsika. Le Seigneur ne va pas nous forcer, Ny tompo tsy hanery antsika akory, mais il veut travailler avec nous. fa te hiara hiasa amintsika izy. Et nous aussi, Ary isika ihany koa nous voulons travailler avec le dia Seigneur. te hiara hiasa amin'ny tompo ihany koa Amen, isika. mes frères et sœurs. Amen na raha lasianabavy. Donc c'est vraiment une grâce d'être un enfant de Dieu, Noho izany tena fahasoavana ny mahazanak'Andriamanitra, être parmi le peuple de Dieu, tafiditra ao anatin'ny vahoakan'Andriamanitra, l'église du Seigneur, ny fiangonan'ny tompo, les hommes et femmes choisis par le Seigneur. lehilahy sy vehivavy izay novidian'Andriamanitra. Mais comment on va vivre Fa ahoana nefa ny ainatsika? entre nous? Ny ainatsika miaraka amintsika, samitsika zany. C'est vrai que c'est l'église. Marina tokoa hoe izay ny fiangonana. C'est vrai qu'on est tous différents. Marina tokoa fa samy hafa avokoa isika rehetra. Mais comment on va vivre ensemble? Fa ahoana aza no ahafahantsika miara-miaina? Et je veux voir une histoire dans la Bible, Dia hijery tantara anankiray ao amin'ny Baiboly, dans le livre de Marc, ao amin'ny bokin'ny Marka, chapitre 10. toko 10. Et je vais commencer à lire dans le verset 35, je crois. Dia manomboka amin'ny 5:30 raha tsy diso aho. Marc 10. Marka toko 10. Excusez-moi. Il y a deux frères. Misy mpirahalahy anankiroa, Il y a Jacques et Jean. misy an'i Jaona sy Jakoba. Et Jacques et Jean, ils viennent vers Jésus Ary nanatona ny Jesosy Jakoba, et ils demandent quelque chose. dia nanontany taminy ny zavatra anankiray izy zany. Verset 35. 5:30. Le fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approcheront de Jésus et lui diront: Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. Ary Jakoba sy Jaona zanak' Zebedeo nanatona Jesosy ka nanao taminy hoe: mpampianatra ho tianay mba ataonay aminao izay tianay mba ataonao aminay izay angatahanay aminao. Quelle demande! Tena hoe fangatahany zany. Seigneur, je te Mpampianatra demande, mangataka aminao zahay fais pour moi mba aoka ataonao aminay ce que je te demande. izay angatahanay aminao. S'il te plaît, Seigneur. Miangavy zay tompo. Et Jésus a dit: Que voulez-vous
que je fasse pour vous? Dia hoy Jesosy taminy, inona moa no tianareo ataoko aminareo? Accorde-nous, lui diront-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Dia hoy izy mirahalahy taminy, mba ekeo ny ipetrahanay ny anankiray eo amin'ny ankavananao ary ny anankiray eo amin'ny ankavianao any amin'ny voninahitra ao. Jésus leur répondit, Fa hoy Jesosy taminy, vous ne savez ce que vous demandez. tsy fantatrareo izay angatahanareo. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire Hainareo va ny sotra amin'ny kapoaka izay et sotroko? ou baptiser du baptême dont je dois être baptisé? Na ny atao batisa amin'ny batisa izay anaovana batisa? Bah oui, Seigneur. Eny tompo, mazava ny valiny Il est tamin'izy vrai rahalahy. que vous boirez la coupe que je dois boire, Hoy izy mirahalahy tamina aina ihany ary hoy Jesosy tamin'ny raha ny kapoaka izay sotroko dia hosotronareo ihany. et que vous serez baptisés d'un baptême dont je dois être baptisé. Ary ny batisa izay anaovana batisa dia anaovana anareo ihany. Mais on voit que les autres disciples, Fa hitantsika zany reto mpianatra hafa reto, ils n'étaient pas tellement contents que ces deux ont demandé Jésus ces demandes. hitantsika zany a ny fihevitrareo mpianatra hafa tsy ohatrany tsy dia faly loatra ny amin'ny ny fangatahan'ireto mpianatra anankiroa lahy reto tamin'i Jesosy. 42. Andininy faharoa amin'ny efapolo. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Fa Jesosy niantso azy anatona azy ka nanao taminy hoe fantatrareo fa izay ekeny jentilisa ho mpanapaka dia mampanompo azy ary ny lehibeany dia mifehy azy. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Fa tsy mba toy izany aminareo. Mais quiconque veut être grand parmi vous, Fa na iza te ho lehibe eo aminareo, qu'il soit votre serviteur. dia ho mpanompo anareo izy. Et quiconque veut être le premier parmi vous, Ary na iza ny te ambony eo aminareo, qu'il soit l'esclave de tout. dia ho mpanompony rehetra. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Fa ny zanak'olona tsy tonga ho tompona fa tonga hanomboka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Vous savez, mes frères et sœurs, Hitanareo raha lasianabavy a, en nous tous, en nous, ao anatsika tsiraray avy ao il y a la nature d'Adam. C'est ça. dia misy an'ilay a natiorany Adama On ao. est né avec ça. Teraka niaraka tamin'izay natiora izay tsika zany. En nous, chacun de nous, Ao anatsika tsiraray avy a, on est né avec cette nature dia teraka niaraka tamin'izay natiora izay isika, qui veut être le premier, izay a teo ambony teo voalohany, qui veut être au-dessus des autres, teo ambony ny hafa zany, qui veut être servir. te ho topoina. On a cette nature qui est égoïste. Manana an'izay natiora fa tia tena izay On isika. est né avec ça. Teraka niaraka C'est la tamin'izany isika. nature de l'homme. Zay zany La natiorany nature olombelona. D'homme ou de l'homme? De l'homme. De l'homme. Natiorany olombelona zany. C'est en nous. Ao anatsika zany zay zavatra zay. On n'a pas besoin d'aller dans un lycée pour apprendre ça. Tsy mila makany amin'ny lycée akory ianao mianatra an'izany zavatra zany. D'être égoïste, Hoe mianatra ny ho tia ça tena, forme partie de la nature de l'homme. ny tia tena dia tafiditra ao anatin'ny natioran'olombelona, fitiavan-tena. Je vais être le premier. Za teo voalohany, Je ne sais pas pour vous, mais chez moi au Zimbabwe, tsy fantatro aty aminareo fa any amiko any Zimbabwe a, il y a des taxis, dia misy taxi. petits bus. Bus kely zany izy io. Et quand il y a la foule, Ary rehefa betsaka ny olona, et je vais partir quelque part, kanefa te handeha any amin'ny toerana anankiray aho, je ne veux pas attendre pour les autres de rentrer dans ce bus. dia za zany tsy andro mihitsy hoe ny hafa indray ny lasa lohako anatin'le bus, Je veux faire tout fa ataoko ny fomba rehetra pour entrer le premier. mba ahafahako tafiditra ao anatin'le bus Même voalohany. s'il y a des femmes
na dia misy vehivavy les areo enfants, zazakely ankizy moi je vais être le premier. zany tsy maintsy tafiditra ao voalohany C'est notre nature. zay ny natiorantsika olombelona Hein, c'est notre nature. zay ny natiorantsika C'est pourquoi même un enfant, zany no antony hoe na dia ankizy na zaza aza on dit que nos enfants sont belles. ndraindray tsika miteny amin'ny zanakitsika matetika hoe How mahafinaritra do you say cute? tsara tarea mafatifaty Mignon, mignon. mafatifaty Hein? Mignon. mafatifaty ny zanakitsika Mais cet enfant, fa io zaza io a il a en lui ao anatiny ao la nature dia manana n'ilay a d'Adam. natiorany adamo io. Zoé, elle a la nature. io zaza io dia manana ny natiora Elle est belle, mafatifaty izy a mais elle va grandir. fa mialohan'ny Et tombony vous a allez voir cette nature dia ho hitanareo rehefa mitombo izy dia ho hitanareo Honneur. zay natioran'izay ao anatiny comme en nous. mitovy amin'ny ao anatsika ihany C'est pourquoi on a besoin de cette œuvre du Seigneur. zay ne ny antony tena ilayntsika an'izay asa amin'ny C'est tompo pourquoi izay quand on est né de nouveau, zany no antony hoe rehefa nateraka indray isika il y a quelque chose de nouveau qui commence dans nos vies. dia misy zava-baovao ihany koa manomboka mitrango eo amin'ny fiainantsika C'est là on réalise Eo la tsika grâce vao- de Dieu sur nos vies. eo tsika vao tena tonga sainany amin'ny fahasoavan'andriamanitra ao amin'ny fiainantsika Comment un Dieu si saint, hoe andriamanitra masina tahaka azy ve comment il peut m'aimer? ahoana ny tiavany ahy Parce que moi, je me connais. satria za fantatro loatra ny tenako Toi, tu te connais. ianao mahafantatra tsara ny tenanao Comme je disais à Faux Dauphin, tahaka ny teneniko tany fort dauphin on vient à l'église, tonga ty am-piangonantsika le maquillage est belle. tsara ny maquillage ataontsika On a mis- on s'est tenu devant le miroir et on est propre. makeo amin'ny fitaratsika madio tsara Mais le Seigneur, il regarde le cœur. fa ny tompo mahita ny fotsika Il veut changer cette nature en nous. ary tia hanovan'izay natiora zay ao anatsika izy Donc quand ces deux frères viennent vers Jésus, noho izany rehefa nanantona an' jesosy reto pirala reto a il veut être mis quelque part plus élevé que les autres. dia ohatrany hoe tia hametraka ny tenany zany izy mirahalahy ohatrany hoe ambony kokoa noho ny hafa Ils ont demandé à Jésus, nanontany an' jesosy izy ireo un à la droite, un à la gauche. nangataka tamin'i jesosy izy hoe za hipetraka ao amin'ny akavanako ary ny anankiray ao amin'ny akaviany Et Jésus a dit, fa hoy jesosy taminy si tu veux être le premier, raha tia ho voalohany ianao sois prêt aoka ianao ho vonina pour être le dernier. ho vonina ny ho farany aloha C'est une attitude du cœur, ça. toe-po io zany C'est ça que le Seigneur veut toucher en nous. ary zay zavatra zay indrindra ny tia ny tomboka asianao anatsika C'est pourquoi je vous demandais tout à l'heure. zay nantony nanontaniako anareo teo a Nous sommes dans une église. tsika ne ao anatina fiangonana Mais iray comment on va vivre? fa ahoana no ahafahantsika miara-miaina ao anatin'io fiangonana ray io Est-ce qu'on va bagarrer pour une position, Yeah. position? hiady ve tsika noho ny hoe toerana zany hiady toerana zany Mais non. fa tsia Il nous dit ici, zao no lazay ny eto hoe comme les enfants de Dieu, tahaka ny zanak'andriamanitra il doit avoir cette cœur en nous, tokony amin'ny mahazanak'andriamanitra tsika tokony manana an'izay fo zay tsika ao anatsika cette cœur de serviteur dia ilay fona mpanompo en nous tous. ao anatsika tsiraray avy ireo Imaginez-vous s'il y a cette cœur en moi, eritreretinareo ne hoe raha manana an'izay fo il y a zay cette ao cœur, anatiko il y a cette cœur en vous. ary manana an'izay fo zay ihany koa ao anatinareo ianareo Je suis prêt pour servir. za ohatra vonina ny anompo Je suis prêt pour mettre mon frère devant moi. ton frère Mon frère. da vonina tena vonina ny anao ny rahalahiko voalohany fa za zany farany Je suis prêt pour mettre ma soeur en premier. vonina aho a no ohatra ny ampisongadina kokoa ny rahalahiko noho izao C'est ny ça, anabaviko ça le cœur que Dieu veut en nous. zay ny fo tadiavin'andriamanitra amintsika tsiraray avy Mais cette cœur ne vient pas juste comme ça. fa io toe-po io nefa tsy tonga ohatra zao fotsiny C'est quelque chose que le Seigneur doit ouvrir, non,
pas ouvrir. travailler Travailler en nous. fa io fo io a dia mila volavolaina mila niasan'andriamanitra ao anatsika zany volavolain'andriamanitra ao anatsika Parce qu'on a cette nature en nous satria manana an'izay natiora zay tsika ao anatsika qui veut être le premier, izay te ho voalohany mandrakariva qui veut être servi, izay te ho topoina qui veut les choses pour soi, izay mitady a ny azo foana qui veut me mettre devant les autres. izay te ohatra ny hoe En isongadina so voaloha larana noho ny hafa foana Je veux que mes besoins tiako hoe ny faniriko soient réalisés. tiako hoe ny faniriko foana no tanteraka As long as I am okay. Aussitôt, non? Aussitôt que moi je suis okay, mais c'est okay. rehefa milamina fotsiny ny fiainako a dia milamina ny zavatra rehetra C'est comme si je n'ai pas un cœur pour les autres, ohatra ny hoe tsy manana fo an'ny hafa mihitsy aho zany e mais dans le royaume de Dieu, fa ao anatin'ny dans fanjakan'andriamanitra l'église du ao Seigneur. anatin'ny fiangonan'ny tompo a Mes frères et sœurs, raha lahy sy anabavy a on a besoin d'avoir cette cœur. dia mila manana an'izay fo On izay doit sika permettre le Seigneur de travailler cette cœur. mila mamela ny tompontsika tena amola volana io zay fo zay ao anatsika Enlever cette nature en nous anala an'izay natiora zay ao anatsika qui veut être le premier. izay te ho voalohany Et mandrakariva permettre le Seigneur emmener cet amour en nous ka amela ny tompo isika tena hitondra an'izay fitiavana zay ao anatsika pour les autres. ilay fitiavana Et ny hafa il zany dit ici, izao même lazainy amintsika eto verset 45, dia ny fadimy amby efapolo car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon du plusieurs. fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompona fa mba hanompoka hanolotra ny ainy ho avotra isolo ny maro Le Fils de Dieu, ny zanak'andriamanitra Jésus lui-même, ny de jesosy a le nom au plus haut d'autres noms. lay anarana ambonin'ny anarana rehetra Il s'abaissait dia nanetry teny izy a afin que nous pouvons avoir la vie éternelle. mba ahafahantsika nandova ny fiainana mandrakizay Le Fils de Dieu, nefa izy zanak'andriamanitra avec toute autorité. miaraka amin'ny fahefanananany rehetra Mais nous, fa isika qui sont rien, izay tsinitsinina akory nous voulons être à la hauteur de Dieu. dia isika indray ny te ohatrany hoe hitovy tantana amin'andriamanitra Mais Dieu lui-même, fa andriamanitra izy tena ny aza comme Jésus, tahaka an' jesosy il s'abaissait dia nanetry teny izy afin que nous pouvons avoir la vie. ahafahantsika nandray fiainana Donc c'est pas quelque chose pour nous juste pour comprendre, noho izany ny zavatra tahaka izao dia tsy zavatra natao takariny saintsika fotsiny mais que ce désir soit en nous aussi. fa aoka zay etaeta sy faniriany zay ho ao anatsika ihany Pour koa dire Seigneur, mba hitenenantsika amin'ny tompo hoe comme tu as fait pour moi, hoe tompo tahaka ny nataonao ahy donne-moi le même cœur meo fo mitovy amin'ny anao a pour mes frères et sœurs. ho an'ny rahalasy anabaviko ihany koa Donne-moi cette même cœur, Seigneur. meo an'izay fo zay ihany koa tompo Tu m'as pardonné, Seigneur. namela ny heliko ianao tompo Mais comment moi je peux garder le non-pardon dans mon cœur? dia nahoana nefa no Vers mon miazona tsy famela-keloka atao anatin'ny foko amin'ireo Parce rahalasy anabavy parce que l'œuvre de Dieu soit être vraie. satria ny asa ataon'andriamanitra tokony zava-misy marina Et Jésus est venu afin que cette nature en nous ary jesosy ny ahatongavan'i jesosy dia mba ahafahany io natiora ao anatsika io peut disparaître. anjavina tanteraka Amen. Mes frères et sœurs. amen rahalasy anabavy Allons tourner à Philippiens 2. ndao tsika hivadika any amin'ny filipianina toko faharoa Philippiens 2, filipianina toko faharoa il dit, verset 3, andinin'ny fahatelo ne faites rien par esprit de parti ou par vain gloire. tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana Nous sommes dans une église. tsika zao anatina fiangonana ray Nous sommes entourés par les frères et sœurs. isika dia didiriny rahalasy anabavy Mais est-ce que je suis vraiment concerné fa za ve movy aho tena lina tokoa par mon frère, lina tokoa ny amin'ny rahalahiko par ma sœur? ny amin'ny anabaviko
est-ce que je suis vraiment concerné? tena liana ny aminy ve aho Est-ce qu'il y a quelque part en moi, movy ao anatiko ao anoany là où je suis prêt pour servir mon frère? misy toerana ve anoany fahavononana ao anatiko ao anompony ralako na ny anabaviko Où je suis concerné par moi-même? sa ve ny tenako ihany malina Parce que si Jésus était concerné par lui-même, satria raha jesosy raha tia tena zany jesosy ka ny tenany ihany naliana azy il n'aurait pas venu dans ce monde. dia tsy tonga tety amin'izao tontolo zao anie izy e Mais il a pensé de toi, fa nieritreritra ny mais momba il a anao izy pensé a de moi. nieritreritra ny momba ahy izy Il n'était pas égoïste. tsy tia tena izy Et il dit, ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. tsy manao na inona ny fifampiandanina na mandrany tena foana fa mifanetretena dia aoka samy anao ny nama no mihoatra noho ny tenany Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny any namany koa Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. aoka ao aminareo zao sainy zao zay tao amin'ny kristy jesosy koa izay na dia nanana ny endrik'andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'andriamanitra Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. fa nifoana ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo Jésus a pris la forme d'un serviteur. naka ny endriky ny mpanompo jesosy Jésus n'a été jamais employé comme un serviteur. i jesosy zany a dia tsy natao ohatrany hoe tompona Il n'a pas venu sur terre pour travailler pour quelqu'un. Il n'est pas venu sur terre pour travailler pour quelqu'un. ay tsy tonga tety an-tany izy mba hiasa aman'olona Il n'était pas employé comme serviteur. izy zany tsy ohatrany hoe nirana na ohatrany hoe mpiasa Mais antery zany e c'était en lui de s'humilier, fa tena tsy zavatra tao anatiny zany izy fa tsy antery d'avoir cette queue d'humilité, nanana izay fofeny fanetretena izay cette queue de serviteur lay fona mpanompo mihitsy pour venir et donner sa vie. ka tonga izy nanolotra ny ainy Mais il était le Fils de Dieu. kanefa izy dia zanak'andriamanitra Il avait toute autorité. nanana ny fahefana rehetra Mais la Bible dit il s'est dépouillé fa osy izy lui-même. ny baiboly hoe nifoanany ny Et tenany il a pris une forme de serviteur. taminaka ny endriky ny mpanompo Et c'est ça qu'on a besoin. ary zay Mes zavatra frères et nefa no ilayntsika raha Chacun de nous, tsika tsiraray on a besoin de réaliser que mes besoins vont jamais terminer. mila tonga saintsika hoe raha ny faniriko sy ny filako a tsy ho tapitra mandrakizay Ah oui, ça je vous dis. zany tena lazaiko aminareo zany a Mes besoins, ny faniriko manokana ve il y aura toujours mes besoins. tsy maintsy misy foana eo zavatra Même iriko pour vous, na ho anareo ihany koa azy je vous donne $1 million. omeko 1 million de dollars nareo Vous avez demandé 2. fa mbola angataka 2 millions de dollars Je vous donne 5. meko 5 millions de dollars nareo Vous avez demandé 10. dia angataka 10 millions de dollars nareo C'est comme ça. ohatr'izay C'est cette nature zay en tsy nous tia natiora ao anatsika ty qui va jamais être izay satisfait. tsy ho afa-po mandrakizay C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, zay natonga ny apôstôly paoly ny laza le contentement, ny fianinana c'est un grand gain. dia tena tombony lehibe ny fianinana D'être content tena hoe mianina zany avec ce que j'ai. mianina ny amin'izay anananao De partager, excusez-moi, de partager ce que j'ai ny mizara an'izay ananako avec mon frère amin'ny rahalahiko et ma soeur. sy ny anabaviko Je ne peux pas attendre za zany tsy afaka miandry jusque j'ai assez pour hoe moi, hoe mila manana ny ambiampy aloha parce que ce jour va jamais Ça se fait- réaliser. tsy ho tanteraka mandrakizay zany hoe anana ny Jamais. ambiampy zany ianao tsy ho tanteraka zany
tu crois qu'un jour tu vas dire, ok, là j'ai assez. Ianao ve mieritreritra hoe indray androany ianao hiteny manana miampy azy ao. Maintenant je suis prêt pour partager. Vonina amin'izay any hizara. Non, non, non. Tsia. Une seule, comment on dit, pair of shoes. Paire de chaussures. Paire de chaussures. Oui. Ra- Une seule? Mes soeurs, combien vous avez chez vous? Ay ny anabavy manana kiraro firy nareo an-tranonareo ao. Combien? Firy ny kiraronareo an-trano ao. Combien est assez? Firy aminareo ny atao hoe Même pour ambiampy nous. amin'ny kiraro zany. Même pour nous les frères. Enona ho antsika rahalaza. J'ai toujours, il y aura toujours des besoins. Fa misy foana eo any matsapa tena tsy ampy foana ianao zany e. Mais on a besoin de cette cœur, mes frères et Fa sœurs. mila an'izay fo zay ianao raha lasy anabavy. Cette cœur qui est concernée par mes frères et par mes sœurs. Fo aza ilina ny amin'ny rahalahako sy anabavy. Cette cœur qui est concernée, comment va mon frère, vraiment? Lay fo zany hoe ohatrany hoe lina sy ohatrany hoe lina ny amin'ny rahalahako hoe manahoana reny rahalahako sy ny anabaviko Est-ce any. que je suis prêt pour s'abaisser, pour servir mon frère? Moa ve aho vonina anetry tena mba hanompoako ny rahalahako? Oh, je suis prêt afin que mes besoins sont réalisés. Sa ve ny mahavonina dia ny ahafapoa ny faniriako fotsiny. Mais il dit que il faut regarder les autres comme plus précieux que nous. Fa ozy izy hoe aokatsika hijery ny hafa ho sarobidiny kokoa noho ny tenantsika. C'est un cœur, ça, mes frères et sœurs. Ary toe-po sy fo mila ananany zany C'est rahalasy c'est le cœur du Seigneur. satria zany ny fon'ny tompo. C'est comme ça il a fait pour nous. Satria zany neny nataonao atsika e. C'est comme ça il est mort pour nous. Zany neny no antony nafatesanao atsika e. Autant Dieu, il était Dieu, Izy amin'ny mahandriamanitra azy, mais il s'abaissait pour venir sur la terre. fa nanetry teny izy mba ho tonga tetỳ tany. Il est devenu comme un homme. Ary naka ny endriky ny olombelona izy. Il est resté Dieu, Ary nitoetra ho Andriamanitra foana izy. mais il a pris cette forme d'un homme Fa naka ny endrik'olona izy afin de venir et nous servir. mba tonga ho ety amintsika ka hanompo Et atsika. mourir sur la croix Ary ho faty teo amin'ny hazo fijaliana pour nous. ho atsika. Vous savez, c'est bien facile de prêcher, Hitanareo mora mantsy ny mitory teny a. mais la vie d'une chrétienne Fa ny fiainan'ny kristianina commence à la maison, dia manomboka ao an-tokantrano. commence chez moi. Manomboka ao an-tokantranoko. Comment je suis chez moi? Manahoana aho ao an-tranoko. Est-ce que j'ai cette cœur Moa ve manana an'izay fo zay aho chez moi ao an-tokantranoko pour servir les autres? mba hanompo ny hafa. Même si ils ne sont pas nés de nouveau. Na dia tsy nateraka indray aza izy ireo. Parce que Jésus n'est pas mort pour les gens qui sont nés de nouveau. Satria Jesosy tsy maty ho an'ny olona nateraka indray fotsiny a. Il est mort pour les pécheurs. Fa maty ho an'ny mpanoty izy. Afin qu'on peut être né de nouveau. Mba ahafahantsika ho nateraka indray taty aoriana. Mais il est mort pour nous quand on était dans nos péchés. Fa fontsika mbola tany anatin'ny otantsika dia efa maty ho antsika izy. Donc, même chez moi, Noho izany zany ao an-tokantranoko a. je ne peux pas dire que, tu sais, les gens qui sont chez moi, ils ne sont pas nés de nouveau. Dia tsy afaka milaza zany hoe ka reo olona ao an-tranonay ne tsy mbola tsy mivavaka tsy nateraka indray e. Donc, je ne peux pas vraiment le servir. Noho izany a tsy afaka manompo an'ireo a. Non, non, mais cette cœur, Satria fa ilay fo c'est en nous. tokony ao anatsika C'est le cœur du Seigneur. dia ilay fon'ny tompo. N'importe où, là où je suis, Na aiza misy ahy je porte cette cœur dia mitondra an'izay fo pour izay ao servir les autres. ahafahako manompo ny hafa. Vous savez, moi, quand j'étais chez moi, Hitanareo za en tamin'ny grandissant, in growing up, ta- en grandissant, oui,
Tamin'izaho tany amiko a tamin'ny andron'ny fitomboky zany. Si j'avais quelque chose dans mon cœur contre mon frère, Comment? si j'avais quelque chose contre mon frère, Raha nisy zavatra zany ohatry ny hoe nanatsiny tamiko ny rahalahiko ohatry hoe nisy Vous savez- fifandirana zany teo aminay. même verser un verre d'or, c'est difficile. Hitanareo raha tsy milamina zany za sy ny rahalahiko dia nandrotsaka rano amin'ny vera ho azy ary tena sarotra ho ahy. Quand on est autour de la table, Rehefa mipetraka eo ambony latabatra zay, c'est facile. Est-ce que c'est facile pour donner d'or à tout le monde? moa ve mora ve mizara rano an'ny olona rehetra eo ambony latabatra anankiray zany? Si on est clair, oui. Raha ohatra ka mazava ny fotsika Mais tena s'il y a mora. des choses en moi, mais s'il y a des choses en moi contre mon frère, contre ma soeur, Fa raha misy zavatra ao anatin'ny fo koa ohatry ny hoe ananako tsiny ny rahalahiko na ny anabavy ça devient difficile. dia mesarotra zany zavatra. Mais dans l'église du Seigneur, mes frères et Fa ao sœurs, amin'ny fiangonan'ny tompo raha lasy anabavy a on doit avoir cette parfum dia mila manana an'izay anitra izay isika de Jésus, dia ilay anitra de Jesosy servir les uns les autres, dia ny fifanompotsika amin'ny de samitsika zany. considérer les autres plus précieux que moi. Tena ametraka ny hafa ho sarobidy kokoa noho ny tenako. C'est ça le cœur du Seigneur. Ary zay ny fon'ny tompo, D'être prêt ho vonina pour donner ma vie pour ma soeur. hanolotra Et pour mon ny aiko a ho an'ny rahalahiko sy anabaviko. Et je réalisais, et de réaliser que mes besoins seront toujours là. Ary a tokony ho tonga saina hoe raha ny faniriko dia tsy ho afa-po mandrakizay zany. Mais le Seigneur Fa ho eo m'appelle, foana. le Seigneur m'appelle Fa miantso any tompo de mettre à côté mba anisaka mihitsy a mes besoins. ny faniriko. C'est pourquoi il dit, Zany no antony natonga azy ny si teny tu veux me suivre, raha ta hanaraka ianao, si tu veux être mon disciple, raha tao mpianatra ianao il faut renoncer dia mila mandahy ianao, à soi-même. mandany tenanao. Parce que cette partie de nous, Satria io singa amin'ny tenantsika io c'est bien, bien égoïste. dia tena tia tena tokoa. La première personne que je veux s'occuper, Raha misy olona tiako tena hoe karakaraina voalohany c'est moi. dia ny tenako aloha. C'est en nous ça. Ao anatsika zay Vous savez, zavatra même zay. si on prend une photo, Hitanareo na dia maka sary ray aza ohatra, je prends mon appareil, alaiko ny appareil photo ako je prends une photo, dia maka sary aho et vous êtes dans cette photo, dia nareo zany ao anatin'ilay sary alaiko et je dis, venez voir, dia regardez la photo. teneniko nareo avy amin'izay tsika hijery an'ilay sary. C'est qui vous allez chercher le premier? Iza kay nijerenareo voalohany? Ah, où je suis? Où Aiza je suis là? aiza ny sariko, aiza Oh, amin'ity sary je ty. suis belle. Aiza ny Je atsarako suis beau. tena bogosy aho. C'est la nature de l'homme. Zay le natiran'ny olombelona e. Moi, le premier. Za foana ny voalohany. Amen, mes frères et sœurs. Amen na rahalasy Mais le anabavy. Seigneur va nous aider Fa ny tompo any hanampy atsika e. pour vivre pour lui, Ahafahantsika miaina ho azy. pour servir les uns les autres, Ahafahantsika Les uns les autres. mifanompo amin'ny samitsika. pour mettre les autres devant nous, dans nos Ametraka cœurs. ny hafa ho eo anoloantsika. Et que cet amour soit vrai. Ary zay fitiavana zay dia tena ho marina tokoa. Et on peut devenir cette habitation de Dieu. Ary dia afaka ny ho tonga izay fonenan'Andriamanitra izay marina isika. Cette maison d'amour. Ilay tranon'ny fitiavana. Là où on voit que les autres sont plus précieux. Dia eo amin'izay Précieux ahitana que- hoe ny hafa foana no sarobidy kokoa. Amen, mes frères et sœurs. Amen na rahalasy anabavy. Hein? Que le Seigneur continue son œuvre en nous. Aoka ny tompo hanohy ny asany ao anatsika. Parce que vraiment, il nous a accordé une grande grâce Satria fahasoavana lehibe tokoa no nasehony sy natolony atsika d'être ses enfants. amin'ny natonga atsika ho Mais zanany. maintenant, Fa ankehitriny là où nous sommes, eo amin'izay misy atsika dans le même chose que Jésus a fait pour nous, mitovy amin'izay nataon'i Jesosy ho atsika, allons faire pour les autres. ndao tsika mba hanao an'izany ho an'ny hafa koa e.
Je vous dis une petite histoire hitantaratatara anankiray aminareo aho pour terminer. amaranako azy. Vous savez, j'ai voyagé avec mon frère Mansour. Za fantatrareo tsara fa niaraka amin'ny voyage tamin'ny rahalahiko Et Mansour. je ne dis pas ça parce que allons dire, ce message que j'ai partagé avec vous ce soir, Ty hafatra zay fampizarako aminareo amin'ity takarivo ity zany a, c'est quelque chose que le Seigneur a mis il y a 2 semaines de cela. de zavatra efa napetraky ny tompo tao am-poko 2 herinandro lasa zay. Donc les choses qui s'est passées, allons dire, hier, ce n'était pas dans nos plans. Noho izany zavatra nitranga tamin'ny herinandro lasa tsy zavatra ohatry nefa nomanina zany na zavatra tao anatin'ny drafitra nomaninay a. On avait un frère qui est tombé malade. Fa nisy rahalahinay zay narary. Un frère. Rahalahy. Vous savez, c'est facile de dire tu es mon frère, tu es ma sœur. Hitanareo mora no miteny hoe rahalahiko ianao, anabaviko ianao. À l'église, nous sommes frères et sœurs. Ato am-piangonana de mpirahalahy sy mpenadatsika. Mais c'est facile à dire ça. Fa mora nefa no manonona Mon an'izany. frère, je suis prêt pour faire n'importe quoi pour toi. Rahalahy tena vonona ny hanao zavatra rehetra ho anao. C'est les paroles. Teny zany zay, teny mivoaka zay. Et souvent, on est vrai dans ce qu'on dit. Ary matetika nefa de tena tsotra ao am-pontsika ary marina matotsika miteny an'izany. Mais le Seigneur aussi est vrai. Fa ny tompo ihany koa nefa marina. Quand il met des situations qui vont prouver ce désir dans nos cœurs. Rehefa mametraka tranga anankiray izy mba hanaporofony amintsika hoe mba hanaporofonsika aminy tena marina ve zavatra nolazaintsika. Vous savez, moi dans la vie, j'aurais pas être un médecin. Hitanareo za teo amin'ny fiainako tsy mba naniry ho lasa dokotera mihitsy. J'aime pas les hôpitaux. Za tena tsy tia hôpitaly a. J'aime pas l'odeur Tsy tiako le d'un hôpital. tsy tiako zany le fofonao anatina hôpitaly. C'est moi. Za zany zay, za manokana zay. Même quand j'avais 2 garçons, Fa rehefa nananjanaka rola aho pour changer le couche, mba hanolo-kosy amin'izay. c'était pas mon affaire. De tena ohatrany hoe tsy mba za mihitsy ny tokony hanao an'izany. Je pouvais le faire, Afaka nataoko tsara le mais izy. c'était bien difficile. Fa tena sarotra aminazy zany nanolo le kosy. Donc, on avait un frère qui est tombé malade. De nisy rahalahinay a narary ary ty rahalahy ty. Et cet frère a vomi, De nandoha le rahalahy. bien vomi, Nandoha be mihitsy a. bien vomi même. Na mbola nandoha be mihoatra noho zany teneniko zany aza. Et quand j'ai vu ça, De rehefa hitako le izy, je vous dis la vérité. tena zava-misy marina ny teneniko anareo a. J'étais vraiment content De tena faly atao anatiko que mon frère Mansour était là. hoe tsoa ihany fa teo rahalahy Mansour. Parce que je me disais, Satria tao anatiko ao de ozy izy aho hoe Seigneur, tompo, tu connais que moi, je ne touche pas de choses fantatrao comme ça. tsara fa za tsy mba mikasikasika zavatra Toi, ohatr'izao. Seigneur, Fa enao tompo, tu m'as donné un frère. nomenao an'ity rahalahy ty a tompo. Et c'est vrai, Marina zany a. il est entré dans le salle de bain, De niditra nakany amin'ny douche izy amin'ny salle de il bain. a tout nettoyé. De nidiovany zany le Moi, douche j'ai rehetra. juste regardé comme ça. De za tena nijereva akoatr'izao fotsiny Je me dis non, tsy zaka. je ne peux pas. Tsy vitako e. C'est pas parce que je ne veux pas, Tsy hoe tsy te hanao an'le izy a. je ne peux pas. Fa tsy afaka manao an'le izy a. Mais le problème, c'est Fa ny olana de zao. cet frère a besoin d'aide. De ny olana zany de zao hoe tena nila fanampiny Il ty est rahalahy faible. ty. Il est faible. Satria tena narefo izy, Il narary ne peut izy. pas nettoyer par lui-même. Tsy afaka manadio an'ilay lohany zany izy. Donc après, mon frère Mansour a fini nettoyer. De rehefa vita andrala Mansour nadio tsara le izy, Je croyais que c'est terminé. ozy izy vita ihany, soa ihany fa vita. Mais il y avait chapitre 2. Fa mbola nisy toy ihany kay le tantara. Le frère est descendu. Nitina indray le rahalahy.
dans la salle de bain au bas. Tao amin'ilay douche io ihany zany. Je vous dis, mes frères et sœurs, Tena teneniko anareo raha lasianapavy a. c'était partout. Tena hoe fenona izany Au hoe. sol, on dit ça? Teo amin'ny tany a. Oui, c'était partout. Tena fenona teo amin'ny tany. Et là, mon soeur est parti pour acheter quelque chose dans la pharmacie. De lasa moa raha lamansoro a niazakazaka andeha vidy fanafotana amin'ny pharmacie. Et je regarde ça. De nahita an'le izy a. Non, je vais attendre mon soeur. De za allo miandry amin'ny mansoro ka. Mais je savais Fa fantatro tsara nefa. qu'il y a un pas pour moi à faire Fa hoe misy dingana mila ataoko eto e. pour servir mon frère. Afaka manompo an'ity Dans rahalahy ty. la vérité. Ao amin'ny famarinana Parce tanteraka. que c'est facile à dire, mon frère, je suis prêt pour donner ma vie. Satria tena mora tokoa raha lany miteny hoe tena vonina ny hanompo anao sy hanolotra ny haiko anao miteny an'izany amin'ny vava fotsiny. Mon soeur a pris son temps. Fa tena ela koa moa monsoro tany ivelany tany. J'ai demandé à Gina, De nanontany any Gina, Zina. où est mon soeur? Zina fa aizy monsoro e. Il y a un chapitre 2, il faut Fa- que... Mbola misy toy Faut anka le faire, là. tantara zay mila mbola atao mbola fafana. Il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait dans les pharmacies. Il doit partir quelque part d'autre. De tsy nahita an'ilay fanafodiny tadiavana tao amin'ilay pharmacie de nandeha lavidavitra kokoa. Et je commence à me demander, De nanontany tena zany. si c'était moi qui étais malade, Hoe raha mba za moa zany tompo marary ohatr' zao. si c'était moi qui est dans cette toilette, Raha ohatra ka zany ato amin'ity douche toilette ty, 1 heure, adiny ray. qu'est-ce que j'aurais aimé quelqu'un fait pour moi? Inona re mba tiako hoe raha za zany narary mba tiako hoe ataon'ny olona amiko amin'izay fotoana izay. Je me dis, mes frères et sœurs, Fa nyteneniko anareo raha lasianabavy a. c'est pas pour me glorifier, non, c'est pas ça. Tsy etiko hoe hanandrata tena, tsy zay akory a. Mais je réalisais que c'était pour moi. Fa tena tsapako hoe tena hoaly izy. Je ne veux pas mourir. Tsy te ho faty aho. Non, je ne veux pas mourir si je nettoie ça. Ay, ok. Tsy ho faty a raha mafy an'io tompo. Mais il y avait quelque chose qui avait besoin de descendre un peu. Fa misy zavatra ao anaty koa mila nahetsy a. Et premièrement, je lui donnais les seaux. De voalohany aloha natolotra azy le so zany a. Il a commencé à nettoyer, De nanomboka ny fafana le izy. mais je réalisais qu'il était trop faible. Fa tena hitako izy hoe tena narefo loatra tena narary izy zany. C'était mon tour. De fantatro hoe tena toroko zao. Et j'ai nettoyé, De dioviko. bien sûr avec un masque, Mazava ho azy nanao masika a. avec les gants. Nanao gant a. Mais c'est là où j'ai réalisé, Fa teo avy tena tonga saina c'est bon de prêcher. hoe tsara no mitoro teny a. C'est bon d'être disponible pour dire je suis prêt pour faire n'importe quoi. Tsara ny hoe manam-pahavononana hoe za vonona ny hanao ny zavatra rehetra. Mais le Seigneur, il va mettre des situations devant nous Fa ny tompo ametraka tranga amin'izay eo anoloantsika pour vérifier mba entiny hanamarinana si c'est vrai ce qu'on dit. hoe marina ve ny zavatra nolazaintsika. Amen ou not? Amen. Donc sois prêt. Noho zany aoka ho vonona isika. Soyez prêts. Aoka ho vonona isika. Mais en tout ça, Fa ao anatin'izany rehetra zany c'est comme ça le Seigneur nous a trouvés. de ohatr'izay mihitsy nefa ny nahitany tompo On atsika. était dans des ordres. Tao anatin'ny korotanitsika. On ne peut pas dire que ma sœur, Tsy afaka ilatsika raha nabavy eo. j'attends que tu changes Miandry aho hoe iovy ianao avant que je peux te servir. de zay aho vao afaka manompo anao. Non, on doit avoir cette cœur. Tsy afa mila manana an'izay fo izay isika. Même si on ne voit pas le changement dans la vie de gens, Na de mbola tsy mahita fiovana eo amin'ny fiainan'ny olona aza isika. mais on est prêt Fa vonona isika pour être utilisé par le Seigneur. mba ho ampiasain'ny tompo. Amen, mes frères. et Amen sœurs. raha lasianabavy. Allons se mettre debout. Andaontsika hiaraka hitsangana androany. Moi, je veux cette cœur plus en plus. Za de mbola maniry fatratra hatrany hatrany Je veux an'izany cette cœur fo zany.
pour être disponible au Seigneur, te hanana izay fo zay mba tena ho vonona mandrakariva ho an'ny tompo, disponible pour son Église. vonona ho an'ny fiangonany. Je réalise plus en plus que cet égoïsme en moi doit mourir Metakatra hatrany hatrany hoe mila maty amin'izay ilay fitiavatena ao anato, afin que la vie de Jésus mba ahafahan'ny fiainan'i Jesosy soit vivant en moi. ho velona ao amiko. Ce n'est pas juste un sentiment dans Io l'Église, zany tsy resaka fihetseham-po eo anivon'ny mais fiangonana, c'est quelque chose de réel fa zavatra tena misy marina io dans la vie. eo amin'ny fiainana. Allons mettre nos cœurs devant le Seigneur. Ndao tsika tena hijoro eo amin'ny tompo miaraka amin'ny fontsika. S'il y a des situations qui viennent à la lumière dans ton cœur, Raha misy tranga izay ohatrany hoe miharihary lasa mazava eo anoloantsika ankehitriny, tu peux le mettre devant le Seigneur dia afaka cet apetraka ao amin'ny après-midi. tompo zany amin'ity tolakandro Et ity. dire, Seigneur, Dia teny amin'ny tompo hoe me voici. tompo ity aho, Tu m'as donné cette corps nomenao an'ity tena ity aho, pour te servir, Seigneur. ahafahako manompo anao tompo. Tu m'as donné un cœur. Nomenao fo aho, Je veux te servir avec mon cœur, Seigneur. ary te hanompo anao amin'ny foko aho. Je veux mettre les intérêts des autres avant le mien. Tiako tompo ny hafa no ambony kokoa no zaho. Alléluia. Alléluia. Allons parler au Seigneur. Ndao tsika hiresaka amin'ny tompo sy hivavaka aminy. Allons lever nos voix devant lui. Ndao tsika hanandratra ny feo atsika amin'ny androany. Me voici, Seigneur. Me voici encore une fois. Thank you, Mbola Jesus. intindray aho tompo. Merci Alléluia. pour ta grâce sur ma vie, Seigneur. Aoka ianao androtsaka ny fahasoavanao amin'ny Tu m'as fiainana. cherché, Seigneur, quand j'étais loin. Fony mbola lavitra dia efa nitady Tu ahy as ianao donné tompo. ta vie pour moi. Nanolotra ny ainao ahy ianao. Mais aujourd'hui, Seigneur, Fa ankehitriny tompo, je vais donner ma vie te hanolotra ny aiko ihany koa aho pour les autres. ho an'ny hafa. Je ne veux pas garder ma vie, Tsy te hiazona ny fiainako aho, mais viens en moi cet après-midi fa tongava ato amiko amin'ity tolakandro et ity. change cette cœur de moi. Seigneur. Ary ovao zany fo ao anatiko Change zany mon tompo. cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme que je sois comme toi. Alléluia. Mino fa nteny amintsika tsirairay